Miarabantsika rehetra manaraka an'ity fandarana ity tokolasy tombovavy. Nisy ny faneho-kevitra nataony teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainina sy ny fampandrosoana ny lovanjafy mikasika indrindra ny doro-tanety izay nitranga teny Ambohidately ao anatin'ny distrikan' Ankasibe. Nandritry ny hetsika tana maro izay famonoana ny afo teny amin'izany ala arovana izany no nilazany teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainina fa nahita tovolahy iray nivezivezy teny an-toerana izy ireo ary nitaza-potsiny tsy nandray anjara tao anatin'izany famonoana afo izany. Nitarika ny fanenjehana n'ity tovolahy ity izany fihetsiny izany ary rehefa tratra dia nizavaina ka nahitana petrolina sy briquet hoy ny fampitambavao avy amin'ny pejy ministeran'ny tontolo iainina sy ny fampandrosoana lovanjafy. Io tranga io dia namparitaka izy ireo isika tao anatin'ny pejy Facebook. Anambarany fa natolotra amin'ny tandron'ny filaminana izany ary ny tandron'ny filaminana no manao fanadihadiana. Dia tahaka ny miahiahy izy ireo ny amin'ny hoe ity tovolahy ity no fototra nandoro ny ala tao Ambohidately Ankasibe. Dia tahaka ny miahiahy izy ireo amin'ny pejy izay nosoratany mazava ho azy ny amin'ny hoe nahatratra olona iray izay manao izany asa fandorana ala izany. Ny fanjakana raha teo dia mitady izany ary novoizina andro vitsivitsy melohany ty hetsika tanamaro nataony ministeran'ny tontolo iainina sy ny fampandrosoana lovanjafy ity ny amin'ny hoe misy manakorotana ary misy mikendry hitondra fanakorotanana manokana amin'ny alalan'ny doro-tanety sy ny doro-ala eto Madagasikara. Io moa efa fomba ny fanjakana sy ny manodidina azy sy ny mpanohana azy ny amin'ny famoronana karazam-baovao ohatrin'ireny ka entina hantontona indrindra ny mpanohitra sy izay tsy mitovy hevitra amin'ny fanjakana ka na indraindray voronina aty amin'ny mpanohitra na mitady victime sy mitady bouc émissaire mba hanilihana ny rihatra. Fomba fiteny malagasy raha teo hoe ikohamaina azy atao mainka misy sery anilihana. Saingy tafajabaka ny teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovanjafy tamin'io publication izay nataony io, ny antony tenentsika an'izany dia lasa loloatra lay fanehoana an'ilay vaovao satria rehefa natolotra tamin'ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Ankasibe ny raharaha dia ny teo anivon'ny fitsarana no nanao ny fampitambavao omaly alatsinainy fahafito ambin'ny folo ny volana oktobra 2024 ka nilazan'izy ireo fa misy olona telo tokoa nentina teo anivon'ny fitsarana mahakasika ity doro-tanety tao Ambohidately Ankasibe ity. Rehefa nadihadiana dia nisy tamin'ireo tovolahy iray izay nahitana trondromaina 3 kilao, menaka fefany, petrolina ary briquet tany aminy. Io fahitana petrolina sy briquet io no nampiahiany teo anivon'ny ministera ary tsy noresahan'izy ireo tao anatin'ny fampitambavao ny amin'ny hoe mbola nisy trondromaina sy menaka fefany niaraka tamin'ity tovolahy ity izay voalaza fa avy nividiany tamina épicerie tsy lavitra ny tanàna. Ny olona any ambanivohitra raha teo fomban'ny olona ny mitondra petrolina satria tsy mbola maharakotra amin'ny Madagasikara ny herinaratra ny jirama ary ny aika izany ny filoham-pirenena fa ny labozia sy ny solitana ny petrolina fandrehatra no ampiasaina any ambanivolo rehetra any. Tsy mahagaga raha izany fa eo amin'ilay hoe nisy doro-tanety, nisy doro-ala dia mandeha ny ahiahy samihafa. Nahitsy ny teo anivon'ny fitsarana ny amin'ny hoe tsy tratram-body omby sy ny fisian'ny présomption d'innocence. Dikan'izay mbola mitohy ny fanadihadiana ary nambarany teo anivon'ny fitsarana tany Ankasibe ihany ny amin'ny andraikitra izay sahan'ny fitsarana manao ny fanadihadiana ary aorian'izay vao tokony misy ny famoaham-baovao. Vao tsy ela akory izay tamin'ny herinandro iny dia nanao fanambarana ny teo anivon'ny SMM na syndicat mpitsara eto Madagasikara. Izy ireo izay nanamafy tamin'ny fiara-miasa mpitandron'ny filaminana izay endrika izay hoe fanajana ny ambaratongan-drafitra sy nireo antanatohatry ny fikarohana ny marina tahaka izao ka misy fandrindrana asa amboarina eo amin'ny tandron'ny filaminana sy ny fitsarana. Dia napetraky ny SMM atao anatin'ny fanambarana ny amin'ny hoe apetrao mazava tsara ny présomption d'innocence ary tsy tokony hisy vaovao hivoaka raha tsy efa vita ny dingana farany eo anivon'ny fitsarana izay tokony hamoahana ireny olona izay voatondro homeloka na karohana sy hanaovana fanenjehana eo anivon'ny tambajotra sosialy na avoaka amina pejy samihafa ireny. Ny zava-misy tahaka izany dia miverina amin'ilay tranga izay nisy tetsy Ambohidately.
tsy mitandro ny filaminana indray nanoka vaovao teto fa ny teo anivon'ny ministera mihitsy zay departemanta lehibe ao anatin'ny gouvernemanta ary manana ny asany. Sainginy nampalahelo tao anatin'ilay famoaham-baovao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana dia nisy faniohon-kevitra marobe namporisika ny fitsaram-bahoaka ary nitaky ny fandorana an'ilay olona tratra zay voalaza fa mitondra petrolina sy briquet. De hitantsika amin'ny sary zao ny faniohon-kevitra samihafa mitaky ny hoe dorovelona ararao amin'ny vatany petrolina sy ny hoe ataovy ny endriky ny fitsaram-bahoaka amin'ny alalan'ny fandorana ity olona zay voalaza fa hoe mandoro tanindrazana ity. Kanefa rehefa tonga teo amin'ny fitsarana ny raha dia tsy voamarina akory ny fisian'izany ary tsy tratra ambody omby hoy ny teo anivo ny fitsarana tany Akazobe. Milaza ny vaovao tsy marina zany mampisavoritaka saim-bahoaka na mety mitantara sy mivoy zay mety ho endrika fahakalana ny faniohon-kevitra nataony teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lonjaanjafy ary mitarika zava-doza eo amin'ny fiarahamonina zany satria raha tsy voatandrina kely monja ny fampitam-baovao tahaka ireny de mety hitarika amin'ny fahafozana hain'ny olona satria mety hikaroka an'ilay tovolahy ohatra ny olona zay nahita n'iny faniohon-kevitra iny ka hanao tokoa ilay fitsaram-bahoaka arak'izay nambara tao anatin'ny commentaire ny pejin'ny ministeran'ny tontolo iainana. Voasainina voadinika ary no heverina tsara ve ny lanjany zany serasera navoaka ministera izany, serasera-panjakana ary manana lanjany lehibe. Inona no fanapahan-kevitra raiso ny fitondram-panjakana manoloana izany? Tsy ampy ve ny endrika fahafatesan'olona tany Kongo zay vokatry ny fangatahany vahoaka fitsaram-bahoaka ihany zany satria tsy natoky ny mpitandro ny filaminana sy ny fitsarana ny vahoaka tany Kongo rehefa nisy ny alatra zazavarira sy famonoana renim-pianakaviana tamin'izany fotoanan'izany tao anatin'ny komina Matolampy. De miverina amin'izany zao ady hevitra zao efa lasa misy kolotsaina hafahafa ny hoe fitsaram-bahoaka famonoan'olona mivatana sy fanendrikendrehan'olona eto Madagasikara. Ity tsy mpitandro ny filaminana lay nametrahan'ny syndika mpitsara eto Madagasikara fanamarena sy fangatahana izy ireo fiara-miasa mazava amin'ny alalan'ny ministeran'ny fitsarana sy ministeran'ny filaminam-bahoaka sy ny eo anivon'ny mpiadidy ny tontolon'ny fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny satria rehefa miresaka amin'izay isika de misy ny fiarovam-pirenena sy ny zandarmariam-pirenena mba handaminana an'izay fomba fiasa izay fa ny ministeran'ny tontolo iainana mihitsy no mizara vaovao mbola tokony hotrandrahina tsara ary hametraka izay lafiny fisainana zay ny amin'ny fitarany serasera zay mety hitarika famoizana hain'ny olona na hitarika korotana raha tsy misy ny fitandremana lehibe. Tsy professionnel arak'izany eo anivon'ny serasera ny tontolo iainana ary ny fanjakana iray manontolo mihitsy no mitondra fisavoritahantsaina ary mamporisika ny endriky ny fitsaram-bahoaka amin'ny fandoran'olona raha toka tsy misy ny démenti na fandrosoana na mety ihany koa fiaikena no mety fivoizana vaovao zay mbola tsy voatrandraka tsara ary tsy tokony ho navoaka raha tsisy ny fanamarena samihafa teo anivon'izany pejy ministeran'ny tontolo iainana zany. Nentintsika tao anatin'ny fandarina zany malaza ny adevitra zany mba hahafahantsika mitondra fanabeazana ary mitondra ihany koa fandiniana tsara ny amin'ny vaovao avoaka indrindrandrindra eo anivon'ny departemanta ministerialy tahaka itony. Mikendry izany mandrakariva itsika satria te hanana tsara ary na i député Rasimanina Paulbert de Rosy aza dia mba nitondra fanamarena ihany koa ary maro tamin'ireo mpaneho hevitra eny hatramin'ny onjam-peo tsy miankina samihafa de mitondra amin'izany ihany koa ny amin'ny hoe maika loatra ny teo anivon'ny ministera namoaka vaovao. Maika loatra zay mila fitandremana satria zavatra kely monja de mety hitarika firetana raha tsy voatandrina. Izany no mila mahamailo ny rehetra amin'ny vaovao tahaka itony. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompolahy, makatelina tompovavy.